tonga indray ny fotoana ny famezana rivijery ajaina fotoana na rano ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv tolorana ny arapa ireo izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany avy hatransika dia hiditra amin'ireo andindim-baovao izay voango ny mpanao gazety tamin'ity androany ity Nifarana androany indrindra ary ny fihaonana andiany faharoa eo amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana Malagasy Frantsay ben'ny tanàna sy lehiben'ny faritra Malagasy Frantsay mihoatra ny 700 no nandray anjara tamin'ity fihaonana ity volaravoafy sy tsirakotoarsan ben'ny tanàna sy lehiben'ny faritra Malagasy Frantsay teo amin'ny mihoatra ny 700 no nandray anjara tamin'ny fihaonana andiany faharoa fanakalozana ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana Malagasy Frantsay izay nitondsaina nandritra ny 3 andro teny amin'ny Carlton Anosy hojerena nandritra ny dinika ny momba ny fitantanany fotony ary sehatra samihafa no iverina fa ho amafisina ny fifampizarana traikefa nafana dia nafana ny fanakalozana amin'ny traikefa na resaka tanora zay na resaka fiarovana ara-voajanahary ny resaka fampandrosoana ifotony ara-toekarena ny resaka rano fidiovana fanadiovana zao zany mbola mandeha ny resaka hoe fitantanana ifotony gouvernance locale ny zavatra tsapa dia lina dia lina ny ben'ny tanàna satria fandresana tahatra ny voalohany ny antsona ny ben'ny tanàna marina fa 50 sy 300 miaraka amin'ireo avy any an-dafy mihoatra lavitra le izy araiky ambin'ny 700 no tonga tamin'ny fanokafana ary tonga amin'ny androany koa zany tsy haiko na ofiry ny mandray anjara amin'izao zany 5,700 misongadina be le hoe ahoana fanakalozana satria nanao tombanezaka reo ny zavatra natao tamin'ny taona 9 sy 2 ka hatramin'ny 7,7 sy 2 dia hijery ina amin'izay no hafana hoe ny sehatrasa fanamafisana izay efa misy fanaparitana koa ho an'ny zay commune satria raha nanafatra zay 200 sy 200 ny tonga tamin'ireo ben'ny tanàna manerana Madagasikara eo amin'ny 700 isan-jato dia commune mbola tsy manana fiara-miasa vaovao commune ambanivohitra Nifarana androany fihaonana andiany faharoa eo amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana Malagasy sy Frantsay.